Akorinareo e. Akory tika. Mr. Antelme, monsieur le conseiller spécial. Faly miarabanao tovolahy. Akama tsy manadino, akama tsy mahafoy. Sy raty kely eo le teneniko anao tovolahy tam'izany andro. Faly aloha mandray anao ato amin'ity fantarana ity voninahitra lehibe ho anay zany hoe mpanolotsaina manokana ny filoham-pirenena no tonga manatrika ny fandarana. Na dia eo ara fantotonanao sy ny karazany dia tsy afenina fa izy dia namana tsy manadino ary akamo izy. Efatra am'izay, efa nanomboka tany amin'ny herivelona izy dia efa tena akamo ary tena akamo amin'ilay. Ka na inona fanaratsiana ataonareo Angia Antelme dia akamako io. Fatako tsara mihitsy ny dossier momba ny bois de rose any endrikendrehanareo azy io. Ny tokony ho fantatrareo dia saika maty ny ainy ary saika ny vonona mihitsy izy tam'izany ary za zao mbola velona izy io. Io izy mbola velona. No anisan'ny teny anazy melahy ianao tao fa vonondralahy na osamboron-dralahy. Malakilaky ianao melahy ianao tao. Tafatsaoka izy. Fa i John Nelita tompoko lahy. No nieritreritra fa mafy be. Nieritreritra fa navita négociation dia vitan-dralahy. Zany hoe niza zany ny teny nahafatesan'ny John Nelita. Mbola mystère. Raha mbola moa iny efa nitenenina koa raha mbola tam'izany andana miala. Mbola ny mafy loko dia ny voasambotra iny. Bon. Eno voatavo rehefa miteny na mampitandrina. Coup d'état parlons-en. Zay ny lohatenitsika androany ary contextuel zay sady anisan'ny zavatra mitranga lasa alofa nanoratra ny rahalahintsika. Ao na momba ny teny Arvelo tao tsy nisy toy antsony say afarovany sy teny. Tsy amelany anteny mihitsy fa za matahotra anao. Bon. Tsy nanoratra moa Angia Antelme sa nanoratra izy teo. Resaka hoe eno voatavo. Coup d'état parlons-en. Ataontsika mitotoy eo izy fa mino fa mba tsy mba fa ny mpanaraka an'ity fantarana ity dia olona manana niveau daholo ny ankabeazany ary tsy mila hoe efa mifindra paragraphe tsika zany na mifindra chapitre dia efa kopy le olona hoe efa zonay zany ka tonga dia araka io fanaontsika tonga dia alefa tsika ohatra manao éditorial ohatra ny isan'andro isika. Zao iresaka kely aloha momba ny diplomatie. Raha tena zohina ny zavatra mitranga ao amin'ny firenetsika zany. Ny tenako moa tamin'ny voalohany mihitsy dia efa nanolo tena hoe ho raisiko andraikitra ny resaka reconnaissance avy amin'ny pays occidentaux y compris la France. Zay ny teneniko tam'izany. Vao nanomboka mihitsy ary tsy hoe défi fa misy ihany zavatra mba fantatry ny tena, misy zavatra mety tsy ampelantanany tena satria je peux vous dire que j'ai pas le monopole des renseignements, encore moins des informations. Fa misy zany hoe bon tiranga sy io dia rehefa miconsulte andreo namana sy ny networking si l'on peut dire resaka réseau zany dia hoe ataovy fa vitanao. Ampanetretena no ilazako aminareo ary averiko eto ihany amintsika mpanaraka nyity fandarana ity hoe live. Tokony ho fierinareo ary tokony ho eni-boninahitra nareo satria tsy misy zao fandarana zao raha tsy misy nareo. Raha tsy misy nareo misoutenir an'ity fandarana ity. Même par 5 € par 10 € sy ny karazany
na ny fanaovanareo zay sy ny karazany fotsiny raha de fa manohana ny fo sy ny karazany. Ka izao ty volana febroary ty de volany diplomatie malagasy miaraka amin'ny firenena tandrefana. Ao no miteny hoe ary ao anatin'izany koa za tsy miteny hoe ny Rosianina tandrefana na anona, tsy za aloha nanao ny Rosianina fa elako tsiny allo azavo zay satria tsy azo atao koa no miparady amin'ny zavatra tsy tokony nataon'ny tena fa iny ny filoham-pirenena direct sy ny ekipany nanao an'iny. Fa raha ny aty amin'ny tandrefana aloha dia mba nanao kely balitiky sika nefa ho hitanareo fivoatrany raha ary ho hitanareo fa tsy laza zavatra betsaka miasa ny diplomatie malagasy. Ary ho anareo zay mieritreritra hoe blocage ny Union africaine, blocage ny SADC, de teneniko nareo fa diso nareo fa raha izay ny entretien fionana official na officieuse zay, rencontre officieuse zay dia matetika miverina foana ny hoe on peut vous soutenir par rapport à vos projets au niveau du FMI et de la Banque mondiale. Systématiquement verina foana zay. Ary lizy tsy mila hoe averina kory raha hoe par rapport amitsika zany na le amin'ny firenena zany fa amin'ny firenena zany fa le positionnement géostratégique any Madagasikara mihitsy no tena hoe manitona ny olona. Ary les politiques niasa tao Madagasikara tao alohan'izao de tena sady tsy nety ny vahiny no tsy nety tamin'ny malagasy ihany koa. Azonareo antsaina ve fa ny vahiny hitondra vola, hitondra foto-drafitrasa. Raha ny tena marina, tena teneniko anareo raha ohatra hoe nitohizana Andriamatoa Andry Rajoelina tsy nisy sakatrakana maro samihafa zay tout simplement hoe tena zavatra pécuniaire, resaka kibo, za moa be kibo donc tsy mila tsony, fa tena hoe resaka tena hoe sosy bassement intérêt personnel, pour ne pas dire hoe raquette na raquettage, no nanakana na projet d'investissement pour des centaines de millions de dollars. Nitohizana fotsiny le projet efa niaky tena Andriamatoa Iary Rajaonarimampianina, ny autoroute, ny centrale hydroélectrique, fa nanaovan-dralahy manipulation sy karazany tao. Malagasy tsy nahazo jiro, matoro-maizina, sady tsy misasa, no etsy-antany ny vidim-piainana miakatra. Ny vahiny zay nieritreritry hitondra ny projet nidona tamin'ny rindrina, sandralahy zao raha nandroka azy. Ka io zany tokony ho fantatritsika hoe tsika le mitendreny hoe pays occidentaux ohatran'izao mba manaova rery olona analyse de manaova fandinihana ndana makany amin'ny finance hoe na ny ministère-ny affaires étrangères hoe pays na firenena vaiza no mpanampy amin'ny Madagasikara voalohany, na misy mety na misy tsy mety ao Madagasikara ao. Tena manontany aloha fa za ampidirin'ny olona manipulen'ny olona fotsiny saina hoe rehetra zao tsy mampanino zany fa soahanareo zany. Fa zahay koa tsy maintsy misensibiliser anareo miteny hoe tandremo-dralahy fa sady hidona amin'ny rindrina sady andeha hidona amin'ny rindrina re. Ka ity volany ity zany ho volany diplomatie malagasy ty, fifandraisana amin'ny ivelany. Mety misy
fandianana tsy fantatra hoe ahoana na ahoana fa tsy afaka miteny aho a fa ho fondamental amin'ny zavatra rehetra je dirais même stratégique am'izay mety zavatra iseho aorina amin'ny tantarany Madagasikara sy ny fifandraisana am'izao tontolo zao. Ary mbola averiko ihany ho anareo zay mieritreritra fa blocage ny SADC sy ny Union africaine tsy blocage io folona tara siècle mieritreritra an'izany. Na izany na tsy zany efa ho avy koa ny grand moyen icontournena an'io satria zany tsy mamenatra amin'ny teny hoe miasa koa ny lobby le teneniko anareo Iandry Rajoelina mahay miady na de hoe mialatsiny amin'ny teny hoe vendrana izy fa mahay miady le bande hoe ato ny kitiako de any amin'ny fa saingy zao tara siècle le ry ary le ry tsy tafiditra aty am'le ino izy teo aty am'le lobbyine amy resaka pays occidentaux sy ny Rosianina zany fa tsika raha miana hany tsika satria le monde a horreur du vide. À un moment à un autre tsika tsy maintsy mitranché hoe zao le zavatra atao ary tsy afianiko fa tena mety le diplomatie tiany PRRM mapetraka hoe par compétition, par concurrence, zay mampivoatra ny fireneko no arahako. Tamin'ny andron'ny Andriamatoa Ratsiraka tamin'ny 97 zay miverina teo fitondrana no nametraka an'izay Andriamatoa Ratsiraka hoe za tsy janona exclusivement ntsony hiaraka amin'ny Rosianina. Tam'izany raha tsy diso mbola URSS hoe mety efa Rosianina raha tsy diso bon vous me corrigez, y a pas de souci. Fa natany amin'ny taona 90 raha de efa nanomboka miverimberina tao anatin'ny libéralisation ary tao anatin'izany koa ny fifandraisana ara-diplomatique. Zany hoe tsy manembatsembana tena tiako fantatra reo mihitsy ianareo mpanao anti zao sy anti zao reo, misy koa manko ny anti russe, tena teneniko aminareo mihitsy fa tsy manembatsembana ny aty loin sans faux ny fifandraisan'ny Madagasikara amin'ny Rosianina. Averiko tsy manembatsembana ny aty ny fifandraisan'ny Madagasikara amin'ny Rosianina. Fa zao petraka tsara le stratégie apetraka Ramatoa Christine Razanamaso sy Andriamatoa sy reto mpanolotsaina ambony ary sy reto mpanolotsaina ambony ary ny filoham-pirenena zany PRRM moa zany ny filaza azy amin'ny resaka le hoe non tsy tous azimuts le izy brillant, diplomatie par compétition, par concurrence, zay manome be any ny ilaina fa zay taraikiraiky de taraiky any. Ary tena teneniko anareo fa tena miova mihitsy ny filozofia ny olona sy ny fihetsiky ny olona hatram'izay fiaonana natao zay par rapport am'izany. Zany hoe raha mitandrina tsara tsika ka mahay tsara ao anatin'izy de gagnant, fa raha tsy mitandrina koa tsika sanatriny zany de potika bonheur. Zay de izy zany. Bon, eno voatavo rehefa miteny sarotra ampoko ny andeha hiteny hoe na hiresaka amin'ny momban'ny colonel Patrick. Zao le izy ary mbola velonay n'Andriamatoa Antelme vao mivoaka ny teny iny colonel Patrick iny tam'izany de tonga de nanao émission ny epitsin'iny na ny arivan'iny ihany de tonga de niteny hoe tandremo
fa misy élément zavatra tsy anananareo hoe efa misarabazana ne fantatry ny olona le izy fa tsy tena sura ny olona fa manao spéculation ao ny ihany fa ny tena moa anisan'ny nalala zany hoe nisy ny fisaraham-bazana entre Nga Mamy Ravatomanga sy Andry Rajoelina ary tafavoaka ny vavany Andriamatoa Mamy Ravatomanga mihitsy tam'izany tamin'ny Andriamatoa Andry Rajoelina rehefa izay no ataony lahy de tsy maintsy hiaro tena rehefa izay no ataony lahy de tsy maintsy hiaro tena de nanomboka am'izay ny démonstration de force rehetrarehetra misy zavatra nataony Andriamatoa Mamy Ravatomanga zay tsy nahitana ny Andriamatoa Andry Rajoelina ary de moins en moins envoyé Rajoelina seul sans Mamy Ravatomanga. Entre autres moa zany zay tokony nomena ho merana Antananarivo na PDS anga izay Ramatoa Haingo Rakotoniary zay vadiny Mamy Ravatomanga dia no laviny Andriamatoa Andry Rajoelina na ny laviny mialy izay raha tsy diso aho. Rehefa raiky ohatran'izay le rombo Andry Rajoelina koa c'est pas un enfant de cœur ary raha misy olona hoe saripo tena hoe saripo tena tsy misaina rehefa manao zavatra aveo ary rancunier de Rajoelina ny voalohany raha tsy faharoa ary ao anatin'izay koa raha misy olona koa ny olona hoe tena ratsy loha rehefa raiky tany atezeran'izay sy ratsy fo de ratsy voalohany Andriamatoa Ravatomanga de faharoa tanareo tsara reny hoe gadrainy olona ataony mamay mahita ozy izy mantsy andrambola ataoko mivoaka zanty lahy vo mivoaka vao tamin'ny Moreau ny sofoky zao no nahenao an'izany ataoko mivoaka zanty iny ozy izy Fleury vo mivoaka ao za manao an'izany fa tsy mety zany tsy mety ao zany miona eo mivaly io io tany Moreau io misotona olona io raha arakaraky ny ampidiranao olona ao no istoman'io anao ary tafiditra anao am'izay ary mbola tazomiko zany teny zany misotona olona io atamy Moreau io bon mbola nanao ihany rahalahy moa zany Andry Rajoelina zany le aty am'le asa am'le izy saripo manao vava manao action tsy ino tsisy teo tsisy fiheverana aty ambadiky bomba miandry fotsiny hoe raha voaraikitry reto de zany tompony fotondrany de fa nanomboka ny zesta tany amin'ny tobo rehetrarehetra tany fa manomboka manao recrutement hoe ela miaraka amiko ela miaraka amiko ela miaraka amiko enina sofina investigateur atao zany voaka vany ary le Patrick colonel tonga de mipetafaka hoe tandremo fa opération anapotehana Nga Mamy Ravatomanga io ka raha sy doka amin'io tsika mpanohatra de tafiditra amin'ny canal na tafiditra amin'ny piège fa olony Rajoelina ihany le bandy io olony Rajoelina io tena teneko anareo asovy miteny izy ary za tena ny invité anazy au moins 3 fois hoe colonel Patrick fa maninona anao manao acharnement amin'ny Rajoelina amin'ny Ravatomanga fotsiny fa maninona ny Rajoelina no tsy teneninao mihitsy de izy ane tsy obligé hoe mamaly ahy izy koa tsy obligé miteny ahy fa manomboka eniny ngam zao teniko zao fa tam'izany izy de fa arako ny plan hoe torpille na missile avy any amin'ny Rajoelina ty de mety ho faly ny opposition nahazo kill colonel tsika nefa ny fandrika maimay be tany de fa niteny an'izay 2 jours après ny antsano namako Antelma ara-parany ozy Antelma taminà tam'izay diso anao ozy izy fa tena tsy olony Rajoelina zany fa efa izao io zao Antelma rehefa manao zavatra ho de ny renseignement tsy maintsy maîtrisena
zavatra voakako zany hoe renseignement zany fa tsy information. Nisy fotoantsika farafakely ngamba ny folo séance nampianatra nanavaka ny hoe renseignement sy ny hoe information. Tsika hoa tsy milalao information fa milalao renseignement. Za miteny anao fa izy moa ny angavy te hoe zao ary ataovy alora angamba tsy tenenina aloha fa sao de ena reo no elahy de tsy teny tsony momba amin'ny Patrick. Fa zaho a miteny an'lahy za tsy matoky an'io. Za moa tsy manao enao elahy zany fa enao e. Zaho a miteny anao fa za tsy ny renseignement ampelantanako de manome fa Patrick de olony miandry rajoelina ary natao anapotika amin'ny membre Vatomanga fa tsy hoe andeha hanongana ny rajoelina ohatra ny eritreritrik. Fa rehefa nandeha le mouvement tsisy nahita hoe avion inona nandanangia Patrick na hoe taiza izy nidina tamin'ny aéroport taiza. Fa ty izy mipotra vany de ny sécurité atao anatin'le mouvement zay ho efa ho quelques heures na quelques jours sisa de ho vita. De ny gagné en crédibilité izy. Zaho moa respecteko ny parole lameko ny namako hoe bon tsy miteny elahy zany Fleury momba ny Patrick fa za kosa nanoratra tany amin'ny filoham-pirenena hoe tandremo io bandy io. Tandremo io asa na ndraisin'ny filoham-pirenena en compte na ty PRRM zany fa izy no mibridana seul teo. Zany hoe tsy maintsy misy ny zavatra tao amin'ny maizina hoa tsy maintsy hita amin'ny mazava. Zay foana ny teneko anareo be kasotry reo, be fanodikodinan'ireo. La tsy izy nandeha vonoiny le olona tery amin'ny Girard Republique tery miregle compte. Aiza nisy fanjakana ananken'izany? Tsisy fanjakana ananken'izany. Ka amalina am'le no voatavo rehefa miteny misy zavatra teneniko eto tsy miainga amina information fa renseignement. Allo zay azava. Tsy miainga amina information fa renseignement. Zany hoe ny eto zany en avance foana amin'ny zavatra lazaina fa tsy miteniteny foana hoe efa information ananan'ny olona ry no reprenavana. Tsy manao réchauffer tsika eto tompoko. Avao tsara différence entre ny renseignement sy ny information. Tika zay eno voatavo rehefa miteny raha azo atao. Satria tany amin'ny voalohany le olona de efa tokony nahisaka ary nanaovana enquête minutieuse satria tsy maintsy hita any anaty telefoniny any ny échange na ny correspondance zay ataony tamin'ny andro rajoelina. Ray zay. Iza ny RCR zany ry namana, ry akama. De zao. Zao da teneniko anareo. Resaka hoe coup d'état. Averiko ihany, j'ai pas le monopole des renseignements. Fa raha ny renseignement eto ampelantanako dia misy fieritreretana na ketrika na hoe misy fieritreretana sy ketrika anonga-panjakana. Fantatry zany. Na za manokana ary malala an'izany no ny sofina sy ny maso any anatin'ny manam-pahefanana. Fatapatatra hoe iza ny ao anatin'izany. Ary tsy adala amin'ny fitondrana amin'ny teny
fa misy olona te hifofo ny ainy ny colonel Mikael Randrenirina. De ataovy am'izay le rapprochement. Raha vonoina moa zany colonel, ohatrany hoe raha tsy mandrava-bisy zany. De le ray tena ny colonel moa ny teneny azy hoe tsisy azarany amin'ny politika. Fa zao teneniko anareo, quand il y a trop de coïncidences, ce ne sont plus des coïncidences. Coïncidence de calendrier ça, coïncidence de timing ça contexte fotsiny zao. Attention, danger. Fa saingy zao, ty zavatra teneniko anareo. Zay mahatonga an'izy hoe saripady. Raha misy olona zao any, tena za zany tena miteny anareo manodidina folo reo. Raha misy zavatra tenenin'ny folo momba ny hoe zao mety hitranga am'izao na am'izao na am'izao, aoriana kely. Akatony ny vavanareo, tena maingavy anareo. Mianara zany atao hoe homme d'état nareo, ary mitazona secret. Satria mety apotika olona, mety afaty olona mihitsy. Ny secret d'état zay mety ao avokanareo. Zay tsy fantatrareo akory ny statut an'izy hoe secret d'état ne zany teneniko zany. Le secret d'état zany. Fa tena misy ny olona te hifofo ny an'ny colonel Randrenirina Mikael. Ino voatavy rehefa miteny. Fa tsy miteniteny foana i bandy io. Fa saingy zao, tapitapy eo fa de fa miteny a. Zay natonga anako nanao définition. Na hoe tsy définition fa nanazava hoe ahoana moa zany atao hoe manomana fanogana mpanjakana. Efa nanazava hoe iny kapisaty iny tsy iny le tena fanogana mpanjakana. Tsy iny. Afaka nijanona atao iavoloana i André Rajoelina. Afaka nijanona ataona izy. Fa rehefa fantatrareo ny détail téléphonique sy ny zavatena nitranga atao de ozy nareo merci la France. Zany hoe ny zavatra marina rehetra tsy ho lazaina daholo. Inona no tiako lazaina? Ele ataoko hoe aza mitapitapy eo. Fa komaly nanoratra hoe rehefa te hanonga mpanjakana laisany de ataovy ny fanongana mpanjakana ny lesany. Fa aza misolokoloky hoe miaraka aminay la France. Averiko. Rehefa te hanonga mpanjakana laisany de ahongany ny fanjakana ataony tiany laisany ahongana. Fa aza la France nampidiriny laisany atao crédibiliser ny zavatra ataony laisany hoe miaraka aminay la France. Tsy hoe raha raisin'ny ambassadeur nareo. Na hoe mety miara misakafo amin'ny conseiller any quelque part de midika fa hoe miaraka aminareo la France am'izany. Raha ny renseignement eo am-pelatanako sy ny élément eo am-pelatanako de tsy misy zany ary tsy possible. Averiko any.
Tsy misy izany sady tsy possible. Io hitanareo fivoarany raha. Aoriana kely tsy ho ela akory. Aoriana kely tsy anona akory. Mialatsia fa nisy nandefa message teo. De ho hitanareo. Ka ianareo reny marivo salosany reny, fitahany olona. Nareo misy galona. Nareo sozofy. Fitahany olona de izy aveo tafatsoka. Ianao manao an'le koa izy efa tia antafy. Vita le koa de izy mody vedety aveo. Na tsy vita le koa ianao migadra any tsy hafa. A perpétuité. Ty taraiky azizy eo anao. Aveo anao araiza le firenena lehibe miaro antsika atao tsy nisy akory, any anao vao tonga saina. Oia, androany. Olona haute personnalité anankitelo. Rabe indrindra, na efatra. No miconcevoir coup d'état zany. Ary ny fireneny dehibe tsy miditra am'izany raha tsy misy intérêt an'io. Allo azavo zay. Raha tsy misy intérêt majeur an'io, na vao kitikitika ny intérêt any amin'ny aingom-botony. Averiko aminareo. Andriamatora Tsirakadidia nanao erreur tam'izany andro. Paix à son âme, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup, mais ça ne veut pas dire qu'il n'a pas commis des erreurs fondamentales. Rehefa nanao cours magistral izy momba ny resaka Slim Towers angambany izy, zay mihitsy tao iavoloha. Resaka Al-Qaïda, zay niteneniny hoe CIA nanao an'io, tezitra sy mivoto mihitsy ny fonony ambassadeur américain. Tam'izany sy ny frantsay sy ny pays occidentaux tao, lasa mivoaka, ary ils se sont jurés de se... Ino izy teo? Hoe hanao vengeance tam'izay zavatra zay. Et c'est de là qu'ils ont choisi la bombe atomique de l'époque. Oui, en septembre. De io cours magistral io 19 septembre izay na 18. La bombe atomique qui s'appelle Mark Ravalomanana. Zany hoe nanao erreur le CIA zany izy nendrika ndray nanao an'le hoe napoka an'le toro jumelle tany États-Unis. Iny zany navita andatsiraka iny. De tonga teo fitondrana Andriamatoa Mark Ravalomanana. Ndroa ndraiky ambassadeur frantsay. Iny ny erreur Mark Ravalomanana. De nahavita azy ny karan'ny Andry Rajoelina teo amin'ny fitondrana. Ina ndray koa ny erreur nataony Andriamatoa Andry Rajoelina. Nataony persona non grata ny premier conseiller amin'ny ambassade de France tany Madagascar. C'est normalement réputé représentant en RG. Tsy vita an'izay fa mbola nataony ihany koa nandrokany ny représentant na ambassadeur amin'ny Union européenne, Madame Isabelle Delattre. Amiko kosa zay ozy ny olona. Bataille notre colis. Zany hoe, matoa zany misy firenena lehibe miditra ao anatina coup d'état. Satria misy diatanany zareo daholo zany. De na ianao mikitikitika ny voninahiny, na ianao mikitikitika ny intérêtny, na ianao mijoro fahavalony, na ianao stratégiquement tsy miporta itsony, de aisany ianao. Areny manisaka an'io.
Tafidy ao anatin'izay ve ny colonel Randrenirina Mikael amitsika miteny zao. De no miteny tsy mihazakazaka tonga de manao rakorsy hoe ka ty fiazaka za makany amy Rosianina tiako. De fa mivadiko tery aloha tery hoe tsy manelingely lanety mihitsy. Ny fisiny ny fiarahan'ny Madagasikara miasa amin'ny firenena hafa na Rosianina io na Sinoa io satria tsy voatery ho vita amin'ny pays occidentaux daholo ny zavatra rehetra. Soalala saofoky. Merci Jonalson Hertsara. Zay zany le izy. Ho anareo mieritreritra reny le général la retraité reny. Fokeliny. Petra letsy tsara. Petra tsara. Anareo miodikodina amin'ny paléo nefa ny zavatra hafa ny anatin'ny saina. Au courant zay fantatray. Fantatray. Mandefa filohana andro mpanjakana ty. Il est temps de mettre en place une certaine stabilité politique à Madagascar. Ka zay mitapitapy eo, de teny-ndray hoe victime mbola tsisy akory ny fampisamborana. Fa ny feony efa miparitaka de tonga de maily de lasa manao aloha. Zany hoe c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Zay le zavatra mitranga manome antsy polisy. Andrema, tsy fampitahorana zany teneniko zany tompoko, ialako tsiny indrindra, fa zay ny expression akaiky indrindra hoe aza mitapitapy. Fa tout se sait. Dika zany, fa labola koa zany zava-drano ho an'ny filoham-pirenena tenenana anazy hoe mila fitandremana amin'ny reto mpiara-miasa koa. Mba tsy hikitikitika ny intérêt sensible zay mety animbanao. Satria misy zany. Tafakatra ty koa ny fitarainana momba zany. Mila mitandrina, mila manao remontrance tsika menakavy araky ny teneniko tamile publication kiny hoe l'amitié ne doit pas primer par rapport aux raisons multiples AUX d'État. Tokony hoe la raison d'État no tokony teneniko fa au multiple insiste au pluriel la mihitsy. Satria ny raison d'État maromaro amin'ny zavatra mitranga anankiray. E eto ny barreran'ny amitié vita fa manomboka eto raison d'État. Mila mitandrina tsika zany satria zavatra kely anankiray tsapozina de mety animba zavatra. Mila famatorana zany, mila olona matotra ao anatin'izany. Zao teneniko anareo. Ho anareo mpanenjika ny kofaly io. Manomana interview anazy fa ty ny zavatra tena naitra ary mivoaka ny vavany. Hoy izy. Za manko mampatsiahy azy koa fa manomboka miverina ny délestage ary tokony jerenareo akaiky zay. Hoy izy tamiko. Rehefa niresaka tamin'ireo mpanao mpizaran'ny sy mpivarotra ny reto ino izy teo, miara-miasa mijirama ozy izy de zao. Tratrany raketa enjana be daholo olo reo. Izay ozy izy tsy nanao an'izany. De za aloha zany teny an'izany izy afaka mino, afaka tsy mino fa je l'ai laissé continuer. Dans ma tête, je disais à d'autres.
sincère amin'ny teny zany. À d'autres dans ma tête. Antoizany hoe tonga l'izy de nisy différence be ary le prestataire ozy izy tonga de nanao ampo tanteraka ary nisy fivana. Za manokana ozy izy ny remercier ny représentant ny Banque mondiale. Ketra kely tam'izay ary tohana kely hoe tena mba mahery kosa ty bandy kely ty zany ao. Neveu moa fetsoka azy depuis anizy tany ampigadrana zany. Zay manko mety tsy fantatrareo fa verika any. Anisan'ny niaro azy tam'izany. De je l'ai adopté comme un petit, comme un neveu. Il n'a que 30 ans, c'est comme un fils pour moi. Raha maditra izy de tsy mameno hatramy teny azy hoe ole tiry zany re. Iny ty ady client lahy ty. Da zao. Mba nanontany anareo aho hoe manano ahoana nisy fivara ve ny délestage. Tena ohatran'ny niena kosa aloha ny délestage. Fa zao ndray kosa ry zandry. Fa ohatran'ny verina ndray le izy a. Veloma tompoko. Mandra-piona Daoly. Sambo tahin'Andriamanitra.